fa eo amin'izay pejiny toekaran'i izay hatrany dia isan'ny nandray anjara ao amin'ny Salon de l'Industrie de Madagascar na SIM izay tanterahana etsy amin'ny zone Forelo Expo Tanjombato ny orinasa na ny Indostria goavana indrindra eto Madagasikara dia tsy izay izany fa ny orinasa Ambatovy. Azo lazaina fa goavana indrindra eo amin'ny sehatry ny Indostria Ambatovy raha ny vokatsoa sy ny tombondahiny entiny eo amin'ny toekaran'i malagasy. 7 tapitrisa $, na 8 milliards $, io ny sandany fampiasam-bola vahiny mivantana entiny Ambatovy. Tsy mbola nisy toy izany teto Madagasikara. Izany no nahafahana nanangana fotodrafitrasa goavana na ampijoro ny ozinina ao amin'ny toeram-pitrandrana Moramanga sy ny ozinina goavana mpanodina ao Tomasina. Ahitana sokajiny 3 goavana ny ozinina ao Tomasina. Voalohany ny ozinina mpandrendrika ny nikela sy ny kobalta antsoina hoe PAL. Faharoa ny ozinina mpandio ny vokatra na ny rafinerie ahafahan'ny Madagasikara mamokatra nikela sy kobalta amin'ny taham-pahadiovana 7.7 isan-jato. Fahatelo ny fisian'ny ozinina kely maromaro mamokatra ireo akora ilaina amin'ny fandrendrehana ny nikela sy ny kobalta. Velaran-tany mirefy 27 hektara ny misy ny ozinina ao Tomasina. Fa mbola mahagoavana an'Ambatovy koa ny tombondahiny entiny eo amin'ny toekaran'i Madagasikara. Raha ny tombondahiny ara-toekarena izay hoentin'ny orinasa Ambatovy dia maromaro ihany. Voalohany amin'izany ny ity orinasa ity no mpampiditra vola vahiny betsaka indrindra amin'ny toekaram-pirenena. Raha tamin'ny taona 2024 ohatra dia 2.3 ny vola vahiny miditra ho an'i Madagasikara dia avy ato Ambatovy daholo. Amin'izany izy tsy mba mifaninana amina orinasa akory fa seha-piariana ray manontolo mihitsy. Ankoatran'izay dia ity no orinasa izay manome tsena betsaka sy lehibe indrindra ho an'ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara. Tamin'ny taona 17 teo ohatra dia 700 tapitrisa $, be zao ny tsena izay nomena ny orinasa eto Madagasikara. Ary angamba tsara tsindrina ihany koa fa mpiasa 7 tsy latsaky ny 7 no miasa ato Ambatovy. Ny 3 amin'izay dia mpiasa an'Ambatovy ary ny mihoatra ny 5 kosa dia mpiasa ho an'ireo orinasa izay miasa ho an'Ambatovy ao anatin'ny Ambatovy ireo olona ireo no miasa. Eo amin'ny sehatra sosialy kosa dia goavana ny anjara biriky entiny Ambatovy ankoatra ireo efa voalazan'ny boky nandraikitra mifehy azy. Isan'izany nanokana ny vola 5.20 tapitrisa $, anaovana tetikasa sosialy sy fotodrafitrasa tahaka ny barazy be Tomasina na ny tsena be misy rihana ny Moramanga. Manamarika ireo rehetra ireo fa orinasa Indostria lehibe indrindra eto Madagasikara Ambatovy, ary isan'ny orinasa heverina fa manan-danja tokoa aty amin'ny faritra Atsimon'ny Sahara sy eto amin'ny ranomasimbe Indiana.